Fa iroso kosa raha isika ao anatin'ny vaovao ara-politika nitondra ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand Androany. Ny governorana Antananarivo teo aloha izay nilaza fa ilaina ny fametrahana tany tandalana ary heveriny fa ilaina ny fanavaozana ny fitsarana sy ny miaramila. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarsan. Ilaina ny fametrahana ny tany tandalana ary rafitra roa dia miaramila sy ny fitsarana ny tokony asy-panamboarana melohan'ny fifidianana araka ny hevitry ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand. Araka ny fanazavana nentin'ity jeneraly misotro ronono ity, hatreto dia mbola tsy tena mipetraka ny filaminana eto amin'ny firenena. Misy eto dia ny miaramila sy ny mpitsara no tena olana mipetraka tsy hipetraha amin'ny filaminana eto amin'ny firenena ka ohatran-drany eno azao ny nataony professeur Raymond Fanjeva amin'ny hoe vonjena sy ny fametrahana ny tany tandalana dia rariny sitsiny raha ohatra alamina aloha ireo entité anankiroa institution anankiroa zany hoe la magistrature sy ny miaramila hoa za tsy miteny hoe forces armées satria ao amin'izareo reo rany any tena mipetraka zay nangatan'zareo hoe tokony ame asovory mamany olana zay misy ao anatiny ao dia afaka milamina tsara satria am'izay ampilamina sy tsy misy eritreretina amin'ny mety isy korotana amin'ny indrindrina ny fampiasan-kery eo anivon'ny vahoaka sy zay olona hifidy amin'izay fotoan'izay. Nosiritan'ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand fa miaramila sy mpitsara dia tafiditra tamina politika ary nitarika olana tamin'ny famahanany krizy. Mahatonga le olana amin'izao fotoana izao hoe sy ny fidiran'ny miaramila ao amin'le raharaha politika ary indrindrindra ny fampiasana an'ireo lehibe sasatsasany isakana ny fandehanana ny vahaolana zay aroso na avy any amin'ny sadeko na avy amin'ny mpanao politika eto amin'ny firenena ary zay indrindra ny tokony hoe satria misy zarafatira dia ohatrany misy savorovory kely ihany eo anivo miaramila samy miaramila ny ao magistrature koa fantatra ihany koa satria misy fanapakevitra ary indrindra fampiasana ny fampiarana kokoa ny hoe fampiarana ny tena lalàna eto amin'ny firenena ahafahantsika mana zany atao hoe tany tena tandalana izany fa tsy hoe teren'ny mpanao politika ny mpitsara anymoka na anome didim-pitsarana tsy mifanaraka amin'ny lalàna fa mifanaraka amin'ny itiavam-mpanao politika azy. Manohana ihany koa ny tokony hanavaozana rafitra hitantanana firenena sy ny fitsapakevim-bahoaka momba ny lalam-pandrenana ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand.